Zay ihany koa no mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka. Mombim-peo tanteraka amin'izao fotoana izao ireo sindika eo anivon'ny fahadiseranana sy ny etra izay niarana no fanambarana teny anivon'ny tranopokon'olona Analakely ny atoandro teo mitaky ny amerenana asina indray ny piasan'ny fahadiseranana sy ny etra moa ireto farany reto. Io no nisongadina tao anatin'ny fanambarana izay niraisan'izy ireo. Tato-baovao. Noho ny zava-misy eo anivon'ny fitantanan-drarany fahadiseranana sy ny etra, ny fikambanan'ny piasan'ny fahadiseranana sy ny etra amin'ny alalan'ny Saint-Pidou sy ny Sinaim ary ny Sasima dia nanao fanambarana iombonana ny atoandro teo. Tsy ekenay fanampenam-bava ny privatisation ankolaka na mivantana amin'ny ampahan'ny asan'ny fahadiseranana sy ny etra izay pouvoir régalien de l'État. Faharoa, ny fanomezana exonération fiscale na douanière noho ny antony ara-politika ho an'ny mpandraharaha akaiky ny mpitondra sy ny mpandraharaha vahiny toy ny ZES. Ny fanaovana fitaovana politika ny sampandraharahan'ny fahadiseranana sy ny etra ka hanenjehana ireo olona tsy mitovy hevitra ara-politika ary arovana ireo olona akaiky ny mpitondra eo amin'ny asa fitsirihana araketra, contrôle fiscal sy douanière. Ny fitsabahan'ny olona akaiky ny mpitondra amin'ny asanay ka mehezana izany asa izany mivantana na ankolaka amin'ny alalan'ny fanerena atao amin'ireo mpitantana. Lavinay ary toerinay marindrano ny fampiororona ataon'ny lehibe toy ny nataon'ny receveur de douane Tamatavy-Poro tamin'ny délégué syndical. Takin'izy ireo ny famerenana ny asy ny piasan'ny fahadiseranana sy ny etra. Takinay ny amerenana ny asy ny piasan'ny fahadiseranana sy ny etra. Takinay ny fampitsaharana ny fampidirana force na réquisition de force de l'ordre mivantana na ankolaka aty amin'ny sehatry ny asanay. Takinay ny fanaovana lalàna, takinay ny fampitsarana ny fampidirana mpitandro filaminana mivantana na ankolaka aty amin'ny sehatry ny asanay. Ny fanaovana lalàna sy ny fampiarana azy tsy araky ny tokony izy ka miteraka baranahana sy amin'ny fiarovana ny ara-pirenena sy tany. Takinay ny fampitsarana tsy misy atakandro ny fampidirana piasa amin'ny alalan'ny ketrana-trano sy ny kolokolo. Takinay ihany koa ny famahana ny olan'ny mandatement, ny avancement ny piasan'ny fahadiseranana sy ny etra. Nambaran'izy ireo ihany koa fa ho tohizana ary afainganana ny fijoroan'ny plateforme syndicale eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny tedi-bola izay anatevi-daharana ny fahadiseranana sy ny etra izay efa mitambatra ankehitriny. No anjotra anterin'izy ireo fa ny politika sy ny fitantanana dia mandalo fa ny asa kosa dia mitoetra. Tsy hitsatra ny tolona ataon'izy ireo raha tsy voavaha amin'ny antsipirihan'ny fitakian'izy ireo.